Deutéronomie toko fa 12. Didy samihafa ny amin'ny fitiavana ny namana sy ny tsy fampifamadiana ny fomban-javatra. Raha hitanao maniny omby na ny ondry ny rahalahinao dia aza tao tsy ho raharahanao zany, fa avereno any amin'ny rahalahinao mihitsy zany. Ary raha tsy akaiky anao na tsy fantatrao ny rahalahinao dia entomody any aminao ilay nani, ary aoka hitoetra aminao mandra-pitady ny rahalahinao azy dia averinao any aminy. Ary toy izany koa no ataonao amin'ny borikiny na ny fitafiany na ny zavatry ny rahalahinao na inona izay very ka hitanao, fa aza atao tsy ho raharahanao izany. Ary raha hitanao ny boriky ny rahalahinao na ny ombiny potraka any an-dalana dia aza atao tsy ho raharahanao izany, fa manampia ny rahalahinao hanarina azy. Aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy, ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy, fa fahavetavetana eo imason'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany. Raha sendra mahita akanim-borona eo anoloanao eny an-dalana ianao, na amin'ny efa fohy na mbola atodiny, ary ny reniny manomba ny efa fohy na mikotrika ny atodiny, dia aza maka ny reniny mba amin'ny zanany. Alefaso mihitsy ny reniny, fa ny zanany ihany no alao ho anao mba hahita soa ianao ka ho maro andro. Raha manao trano vaovao ianao dia asio arofanina ny tampony, fandrao hisy olona hianjera eny ka tonga eloka ny amin'ny raha ho ao an-tranonao ianao. Aza fafazana voan-javatra roa karazana mifangaroaro ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voan-javatra nafafinao sy ny vokatry ny tany mbolobokao. Aza mampikambana omby sy boriky hiasa tany, aza mitafy lamba volonondry sy rongony mifamaofao. Asio somotra viaviny ny zorony efatra amin'ny lambanao izay hitafianao. Didy ny amin'ny fanamasinana ny fanambadiana. Raha misy lehilahy mampakabady ary mandry aminy ka tsy tiany indray raha vehivavy, dia haratsiny sy alany baraka ka ataony hoe: efa nampakatra ity vehivavy ity aho, nefa raha nandry taminy dia tsy hitako ny famantarana azy ho virjinina. Dia halain'ny ray aman-dren'ny zazavavy ny famantarana azy ho virjinina ka hoentiny ho eo amin'ny loholona amin'ny tanàna eo am-bavahady. Dia hiteny amin'ny loholona ny raindra zazavavy hoe: ny zanako vavy nomeko ho vady n'io lehilahy io, kanefa tsy tiany indray izy. Ary indro fa efa noharatsiny izy ka nataony hoe: tsy hitako ny famantarana ny zanakao vavy ho virjina, kanefa indreto ny famantarana ny zanako vavy ho virjina. Dia hamelatra ny lamba eo anatrehan'ny loholona amin'ny tanàna izy mivady, ary halain'ny loholona amin'ny tanàna izany lehilahy izany ka ho faizany. Dia ho saziny sekely volafotsy 100 koa izy, ka homeny ny raindra zazavavy izany, satria nahafa baraka ny virjina anankiray tamin'ny Israely raha lehilahy, nefa dia ho vadiny ihany raha zazavavy ka tsy azo nisaorana amin'ny andro rehetra hiainany. Fa raha marina kosa izany lazainy izany ka tsy hita ny famantarana andra-zazavavy ho virjina, dia ho entiny mivoaka ho eo anoloan'ny varavarany tranony rainy raha zazavavy, ka ho torahan'ny mponina amin'ny tanànany vato ho faty, satria nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely izy, ka nijangajanga tao an-tranony rainy, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Raha misy lehilahy azo mandry amin'ny behivavy vadin'olona, dia samy atao maty izy roa, na raha lehilahy izay nandry tamin'ny raha vehivavy, na raha vehivavy koa, ka dia ho fongoranao tsy ho eo amin'ny Israely ny fanao ratsy. Raha misy zazavavy virjina voafofo vadin'olona, ary misy lehilahy mahita azy eo an-tanàna ka mandry aminy,
dia hoentinareo mivoaka ho eo amin'ny vavahadin' izany tanàna izany izy roroa ka hotorahanareo vato ho faty. Raha zazavavy moa satria tsy niantso nefa atao an-tanàna ihany, ary raha lehilahy koa satria nandry tamin'ny vadiny namany ka dia ho fongoronao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Fa raha any an-tsaha kosa no ahitandra lehilahy andra zazavavy voafofo ho vadin'olona ary misavika azy raha lehilahy ka mandry aminy, dia raha lehilahy izay nandry taminy ihany no atao maty. Fa raha vehivavy dia tsy asino ninoninona fa tsy misy ota tokony hahafaty azy, fa tahaka ny olona mitsangana hamely ny namany ka mahafaty azy no hevitra izany zavatra izany. Fa tany an-tsaha no nahitany azy, ary niantso ihany raha zazavavy voafofo ho vadin'olona nefa tsy nisy hamonjy azy. Raha misy lehilahy mahita zazavavy virjinina izay tsy voafofo ho vadin'olona ka misavika azy sady mandry aminy, koa hita izy roroa, dia hanome sekely volafotsy 50 ho an'ny raindra zazavavy raha lehilahy izay nandry taminy, ary hovadiny izy satria efa nosavihiny sady nandriany, ary tsy azo nisaorana izy amin'ny andro rehetra hiainany.